talata faefatra amby 20 volana desambra 2024 lasa teo dia nirodorodona natanteraka fambolena teo amin'ny tany fikambanana manokana etsy amin'ny Fokotanimborondava distrika Antananarivo Avaradrano ny fikambanana farma eto Analamanga izay notarihana ramatoa farma Analamanga Ramatora Verimapionona Zanarivony. Vary, katsaka, tsaramaso no nambolena tamin'izany ary tanety mirefy 1 hektara eo no natanterahana ny fambolena. Tonga marobe tokoa ireo mpikambana natanteraka ity fambolena. Natao androany fambolena varetanety sy katsaka izay iarahan'ny fikambanam-behivavy farma Analamanga. Alao aloha tonga dia ataontsika hoe amin'ny hektara ilay izy. 2 hektara eo zany zao ny voaasa dia izay no volenay varetanety sy katsaka. Fa eny elanelaneny mbola asiana voatavo. Eny amin'ny elanelany eny zany mbola asianay voatavo. Tsy fikambanam-behivavy farma ihany anefa tonga fa anisy ihany koa ireo lehilahy vadiny mpikambana nanao tantsolika nampy ireo vadin'ireo ka izy ireo ny ndraikitra amin'ny fiasana ny tany ny fampiasana ny omby nitondra nangadin'omby. Izany rehetra izany dia natao tao anatin'ny fitiavana sy ny hafaliana vola. Ny antony mahatonga lehilahy amin'ny tanangady moa zany dia fanampiana an'ireo vehivavy ireo, manosika an'ireo vehivavy ireo amin'ny resaka fambolena. Misy vadinay ao anatin'ilay fikambanam-behivavy. Ahoana zany hoe lehilahy manaika hidirana vadiny isa fikambanam-behivavy? Fijery azy aloha zany dia mahafinaritra ilay vehivavy ao anatin'ny fikambanana satria mba hafa ihany ny sain'ny vehivavy mivelatra hoe mandeha amin'ny fikambanana. Ho fanampiana fampidiram-bola entina mpandrosoana sy ampiroboroboana ny fikambanana no atony zao andaniny fa ankilany kosa dia natao indrindra izao anehoana firaisan-kina eo amin'ny samy mpikambana. Tsy dia natao hoe asa loatra moa ity hoe ny mpikambana iray izay sendranay fa sady natao fisitahana kely amin'ny fiainana andavanandro ary entina anehoana fitiavana eo amin'ny samy mpikambana. Vokatra irariana moa zay araka ilay teninao teo hoe ho vokatra izy dia rehefa vokatra izy dia mentefany amin'ny fikambanana anasoavana sy anatsarana ny fiainan'ny fikambanana. Ny totalinay eto zao dia 7 Ni vehivavy fanata naterany anao fazagaga raha mitady solafaka anao eritreretony anabavinao mitazona ny teny nomeny izany no tena fahendreny fa izy rehefa ty dia ty miandradrana